ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falomerahantsika rehefa komararatra ity alatsinainy faharoapolo ny volana May ity. Alatsinainy Pentekosta anio ary dia mirapantsika araka izany tratry ny Pentekosta ny taona 2024 ny fanamasina izay fifaliana, fandresena, fahazavan-tsaina ary ny fanamasina izay mamoa voankazo ny fitiavana ato anatintsika. Araka ny tenin'ny Paoly amin'ny Galatiana 5:1 hoe fa ny voankazo ny fitiavana, ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana namana, fitiavana n'Andriamanitra, fitiavana ny tanindrazana, fitiavana ny fiangonana. Dia ny tompony hampahery anao amin'izany fijoroana vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra n'aiza n'aiza hitondranao zany ary fanamasina betsaka ny fifaliany amin'ny isa-tokantrano. Ny Romanina 9:9 no mofinaina ao antsika dia avako. Romanina 9:9 andiny 5:20 ka hatramin'ny andiny 10:30. Romanina 9:9 andiny 5:20 ka hatramin'ny 10:30 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika. Fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tanonina ary izay mandinika ny fony mahalala izay hevitry ny fanahy satria araka n'Andriamanitra ny fofonany ho an'ny olona masina. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tia n'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Satria izay fantany rahateo no motendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lahy matoa amin'ny rahalahy maro izy. Ary izay nitendreny no natsony koa ary izay natsony no hamarininy koa ary izay no hamarininy no nomeny voninahitra koa. Ilay masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Amin'ny fampianaran'ny Jesosy moa ao amin'ny Jaona na amin'ny filazantsarany Jaona manontolo dia resaka betsaka momba fanamasina izy. Fanamasina izay Andriamanitra mitoetra amin'ny olona, ny fanamasina izay irain'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy an'izay mino an'i Jesosy araka ny afatry Jesosy amin'ny Jaona 4:20, Jaona 5:20. Io fanamasina io izy dia parakleto izany hoe mpisolo vava. Io fanamasina io dia mpampianatra. Io fanamasina io dia mpampahery ary dia manana anjara toerana lehibe mihitsy zany amin'ny fijoroana vavolombelona raha Andriamanitra mitoetra antsika dia ny fanamasina. Andriamanitra naniraka ny zanany aty amin'izao tontolo izao mba hamonjeny izao tontolo izao. Mijanona tenatena izany asa-pamonjeny izany raha tsy eo ny fanamasina. Satria ny fanamasina no mitahiry antsika ho vaovao lalandava. Ohatran'ny hoe diovina ny trano, namboarina ny trano, no havaozina ka iza no mitahiry antsika ho vaovao lalandava? Ny fanamasina. Vitan'i Jesosy ny fikarakarana, ny fanadiovana antsika, ny fanasana antsika tamin'ny ota, tamin'ny fahotana tonga olom-baovao isika. Ary dia hatreo dia niakatra nakany an-danitra Jesosy. Fa izao misy kosa ny mitahiry antsika adio lalandava, mitahiry antsika ho masina lalandava dia ny fanamasina mitoetra ato anatintsika. Io zany ilay Andriamanitra, izy ilay Andriamanitra mitoetra ato anatintsika, miara-monina amintsika. Io fanamasina io ary eto dia mempoly andraikitra roa mazava tsara ny fanamasina. Lasa intercesseur izy hoy Paoly eto, izay fampianarana hafa mihitsy tsy tena zatra loatra ny Jaona na Lioka fa hoy Paoly eto manao hoe intercesseur izany hoe lasa toy ny mpanelanelana ny olona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Mety ho mazara antsika ny hoe Jesosy dia mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra. Jaona milaza an'io manao hoe any amin'ny epistily zao atany Jaona 2:2 raha misy manota dia manana solo vava na mpisolo vava eo amin'ny raha izy dia ilay Jesosy Kristy ilay marina. Jesosy Jaona no lay intercesseur, Jesosy Jaona no lay mpanelanelana, Jesosy Jaona no lay alalantsika amin'Andriamanitra. Fa eto Paoly dia manome zavatra vaovao na fanamafisana ny hoe io fanamasina io koa dia intercesseur io. Io fanamasina io koa dia manelanelana antsika amin'Andriamanitra.
ahoana ho Paoly, inona no antony Paoly? Paoly dia manazava manome toerana manokana ny vavaka Paoly. Ary Paoly dia manome toerana manokana ny anjara toerana hoe fanomezam-pahasoavana. Ao amin'ny Korintianina voalohany 2:20 efa mofinaina dia nanazava tamintsika fa ny fanahy masina no mampiharihary ny fanomezam-pahasoavana ty anatintsika. Misy zavatra nomen'Andriamanitra antsika mety hatramin'ny fahaterahantsika mihitsy aza dia efa nomen'Andriamanitra talenta isika ohatra. Zavatra ataontsika hoe nataon'Andriamanitra voajanahary ao anatintsika ny fahaiza-mihira, ny fahatsara-peo. Nataon'Andriamanitra ho voajanahary aty anatintsika ny anana tanana mety ho kinga amin'ny rafitra na amin'ny zaitra. Dia tsy hoe voajanahary voajanahary fotsiny iny, fa tonga fanomezam-pahasoavana iny rehefa ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra, ny fanahy masina, dia ny fanahy masina no mampahazava antsika, manome fahazavan-tsaina antsika ka mahatonga antsika resy lahatra, ka lay heverintsika ho talenta dia manjary tonga ekentsika ho fanomezam-pahasoavana. Ny fanahy masina zany no mampanjary ilay mety ho fahaiza-manaontsika, mety ho miankingaitsika, mety ho ny fiezahantsika maha-olombelona antsika, iny rehetra iny dia ampanjariany ilay fanahy masina ho tonga fanomezam-pahasoavana. Ary rehefa miteny tsika fanomezam-pahasoavana na ny marimarina kokoa, rehefa miteny Paoly hoe fanomezam-pahasoavana dia ny ao an-tsaina avy hatrany dia izao fitorianan'ny filazantsara, fampandrosoana ny fiangonana, asa soa, fampivelany ambaindainy ny fanjakan'Andriamanitra. Dia Paoly zany mazava-dehibe ny fanahy masina fa izy no mampiharihary ilay fanomezam-pahasoavana ary mitondra mihitsy koa aza fanomezam-pahasoavana vaovao araka izay tian'Andriamanitra hanatanterantsika ny antso izay niantsony antsika tsirairay avy. Dia eo Paoly manazava manokana hoe ny fanomezam-pahasoavana dia tsy inona tsy akory fanataon'Andriamanitra ho an'ny olona. Napetraka Andriamanitra ao anatin'ny olona mba hahafahan'ny olona manatanteraka ilay fanomponan'Andriamanitra. Fa eto ary dio Paoly manao hoe ny fanahy masina koa dia izao manelanelana ny olona amin'Andriamanitra. Amin'ny lafiny ahoana moa Paoly manao hoe trandraingentsika malemy tsika. Malemy amin'ny lafiny hoe tsy mahay mivavaka. Moa ve nivavaka tonononao rehetra dia marina avokoa. Mety ho hita ao anatin'io vavaka io ny fahalemenao. Moa ve mivavaka tonononao rehetra dia araka ny sitrapon'Andriamanitra avokoa. Mety mivavaka diso mihitsy isika. Mety mivavaka diso isika. Mety mivavaka izay tsy fantatsika kory ary ilay vavaka tononontsika. Ilay vavaka tononontsika mety tsy hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Mazava ho azy satria tsika malemy moa Paoly, mamonjy ny fahalementsika, malemy isika, misy vavaka, misy fotoana tena tsy hainao intsony hoe inona moa zany Andriamanitra ny angatahako manoloana an'izao toe-javatra izao. Asa ataovy hoe manoloana olona marary mafy ianao eo anatrehan'ny fahafatesana sanatriany zany na efa marary mafy ilay olona. Angataka amin'Andriamanitra ianao hosotranina ve izy? Angataka amin'Andriamanitra ho alain'Andriamanitra ve izy? Angataka amin'Andriamanitra ny anampiana ny fianakaviana ve? Indray manoloana zava-tsahatra dia izao tena misy fotoana tena tsy hainao mihitsy angatahana. Inona moa zany Andriamanitra ny tiako angatahana aminao? Fotrany tsy fantatro intsony. Misy fotoana indraindray somary ao anatin'izay toe-javatra izay ny mpino hoe mivavaka fa izao rehefa tena mafy ilay ady sarotra dia tsy hitanao intsony izay angatahana. Satria mandrakariva mantsika rehefa mangataka amin'Andriamanitra dia efa manana zavatra izay heverintsika angatahana hoe ity zao no mety mamaha ny olana io, na ity zao no mety ho zavatra mety amin'io dia tonga dia efa manao hoe raha ity no menao Andriamanitra dia mivaha io olana io. Mety ho zay ny vavaka ataontsika indraindray. Satria ato anatintsika dia efa misy vahaolana. Dia izay vahaolana eritreretin izay no entintsika eo amin'Andriamanitra hoe ampio amin'Andriamanitra amin'ity lafin-javatra ity fa raha omenao ity dia mivaha io olana io na mandeha io raha io na milamina io toe-javatra io. Saingy misy fotoana tsy izay mihitsy. Misy fotoana tena tsy hitanao mihitsy hoe vahaolana ve ilay zavatra entinao sa tsy vahaolana. Dia efa nanome vahaolana momba an'io ihany Paoly manao hoe rehefa tody zavatra ohatr' izany ianao dia izao ny fisaorana sy ny fifonana entina manambara ny fangatahana
fangatahanareoe randray ianao amivavaka tena misy fotoana hoe tsy fantatro tsony ina moa zany andriamanitra nao angatahako ina moa zany andriamanitra mety amiko tena asa tototra be amavesatra be tsy haiko tsony de hoe Paoly manao hoe rehefa tojo ohatrany teny ianareo de zao ny fifonana sy ny fisaorana zay atao vavaka zany hoe misaotra no ny amin'ny zavatra rehetra de mifona ny amin'izay mety ho tsy fahatanterahana ny fisaorana sy ny fifonana zany hoe ataovy mafimafy ny famotrana bevanana amin'Andriamanitra amin'ny lafiny maha olombelona io zany amin'ny famotrana bevanana ingy asan'Andriamanitra fa zany hoe ianao matsiaro hoe tokony hiavana bebe kokoa amin'Andriamanitra nga zay mahatonga Paoly miteny rehefa misy tody zavatra ohatr'ireny ianao de zao ny fifonana sy ny fisaorana atao betsaka ambaran'ny Paoly ao amin'ny taratasiny io fa izao nefa riavako malala eto Paoly de manazava manao hoe mety misy koa fotoana tsy takatro mihitsy ny zavatra angatahanao de zao Paoly ny fanamasina ny mamonjy anao mety ho diso mihitsy ilay vavaka mety ho tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany hoe mety ny atao hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de ianao mangataka zavatra A ny sitrapon'Andriamanitra zavatra B dia ianao misisika mafy am'le omeo aty zavatra anankiray ty aty de Andriamanitra manao hoe le be nge mahasoanao dia misy fotoana zany malemy isika de ny zavatra angatahantsika mety ho zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na mety ho le vavaka tenentsika mety hoe vavaka diso mety ho misy vavaka diso tahaka Andriamaka ao amin'ny soratra masina andehanay ohatra atendrony sika ao soratra masina tena atendrony mihitsy mba azahoana ho azy de mandeha Josoa mivavaka nefa niady tany Mosesy moa zany nitondra zanak'Israely mivoaka ny Ekipta de Josoa nanohy azy de niady Josoa tamin'ny Amalekita tamin'ny fahavalo dia rehefa niady Josoa dia hoy Josoa manao hoe Andriamanitro mivavaka aminao aza etsehnareo io masoandro io e fa ho atsika mahafantatra de zao tsy hoe ny masoandro ny mety fa ny tany tsy mihodina fa amin'ny Josoa de zao mantsy ny masoandro tamin'ny mbola tsy fahalalana tamin'ny siansa de ny heveriny manao hoe ny masoandro dia mietsika manao arika miala avy amin'ny tendrony tany anankiray de milatsaka ary amin'ny tendro ilany ery zay ny fahafantaran'ny olona azy tamin'ny andron'ny Josoa tsy mbola atao an-tsain'ny olona tamin'izany fotoana zany hoe ny tany mihodina de mivavaka raha tena vavaka hoe tsy amin'ny lafiny hoe vérité scientifique zany de manao hoe Andriamanitro azo atao mihodina ny tany fa Josoa tsy tao an-tsainy mihitsy za fa azo atao mihetsika io masoandro eo aloha fa saingy zao fantatr'Andriamanitra ny tiany Josoa teny enina hoe aza atao mbola aza ataovy lava ny andro aza atao mbola alinaingana de fantatr'Andriamanitra ny tiany Josoa tenenina na de diso azy zany amin'ny lafiny scientifique le teneniny Josoa fa ny ao am-pon'ny Josoa fantatr'Andriamanitra tena rahan'Andriamanitra le vavaka Josoa hoe eny ara alavaiko ny andro zay le teneniny Paoly eo manazava manao hoe ny fanamasina no mamonjy antsika amin'ilay zavatra angatahantsika mety misy lafiny zavatra angatahantsika amin'Andriamanitra le zavatra angatahantsika tsy mety ohatra tsy marina saingy zao fantatr'Andriamanitra ny tiatsika tenenina fantatr'Andriamanitra ny zavatra tiatsika tongavana fantatr'Andriamanitra ny zavatra irinao satria nahoana satria ao anatinao ilay fanamasina le fanamasina zany rehefa ao anatintsika dia manjary miteny amin'ny anarantsika lay teny tsy azotsika le teny zay nitenitsika ke tenin'olombelona ho Paoly tenin'olombelona io nomen'Andriamanitra ifandraisan'ny olombelona ny teny fa izao Paoly misy teny zay ifandraisana amin'Andriamanitra zay le fitarainana tsy azo tononona dia ny fanamasina no manonona an'izay fitarainana tsy vitan'ny tenin'olombelona izay ny fanamasina zay ato anatintsika no mitaraina amin'Andriamanitra ny fanamasina zay mitoetra ato anatintsika no mifona ao antsika no miteny eo anatrehan'Andriamanitra ary zay mahasarobidy ny fanamasina ny fanamasina mamonjy amin'ny fahalementsika izy ka mahatonga ny vavakintsika fantatr'Andriamanitra na de vavaky ny olona mpanota azy vavaky ny olona tsy tanteraka azy vavaky ny olona malemy aza de zao fantatr'Andriamanitra tsy fantany tsy hoe satria mahay miteny be tsika tsy satria tsy hoe tsara be le vavaka ataotsika misy adinitsotra masina be de be lava be tsy zay no izy fa satria le fanahy masina ao anatintsika de manjary fantatr'Andriamanitra
lay vavaka ataotsika fantatr'Andriamanitra ny tiantsika lazay. Ny Paoly manao hoe ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika zay vavaka tokony ataotsika dia ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tonoina. Ry havako, nankalaza ny Pentecoste tsika omaly na tsy ary manokana ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny ho aty anatintsika, hitoetra ty anatintsika, ary rehefa mitoetra ty anatintsika izy zany de mampahery antsika. De inona zany mampisalasala atsika? Inona ny mahakivy atsika? Inona ny mahatrotraka atsika? Satria nge tsika tsy tokony ho ketraka, tsy tokony ho kivy, tsy tokony ho ory. Satria nahoana? Satria mahana ny fanamasina atao anatintsika. Misy mitemany hoe kaza nge pastera tsy mahay mivavaka, ahoana lay fivavaka, ndraindray tsy hitako zay tenenina amin'Andriamanitra, tsy mahay mivavaka. Angamo misy ataotsika hoe lesona boky lesona ampianarina momba ny vavaka, eny mampianatra zany anatin'ny katekimena, anatin'ny katesisme tahaka zany. Fa rendretreny toro lalana. Tsy misy de tena raiki-po manokana fotsy manao hoe zao natao de mivaly ny vavaka. Tsy misy vahaolana mirakla hoe zao natao mba hanetsehana an'Andriamanitra. Satria mantsy misy conférence sasany dia misy manao hoe zao ny vavaka atao mba vavaka hoe efikasy, vavaka mahomby. Eny Andriamanitra io angetsy hoe examen mivavaka ka hoe zao avy ny tokony ho hita ao anatiny io. Marina fa misy liturjia mivavaka, marina fa lay zany rehetra zany, fa ny fototra de izao, ny finoanao, ny fanekenao iasany ny fanan'Andriamanitra. Ka tsy de misy zavatra azo omenanao tsy prieny amin'ny hoe zao ny raiki-po rehefa mivavaka, toy zao ny formule ny raiki-po ny vavaka efikasy, ny vavaka enon'Andriamanitra. Rehefa zao nataonao dia enon'Andriamanitra. Tsy ohatry zany Andriamanitra tsika, tsy zany ny Andriamanitra tsika. Tsy Andriamanitra babotsika amin'ny alalan'ny teny tsara lahatra, tsy zany Andriamanitra. Andriamanitra mandinika ny vo sy ny fo, ka na de ny fibadabadany ankizy ara de ren'Andriamanitra. Ny fibadabadany Samuela zaza ny teny manao hoe mitenena Jehova fa miaino ny mpanomponao, de ny teny Andriamanitra. Tsy vavaka lavabe any Samuela. No zany dia azotsika lazaina fa tsy marina raha teolojia mihitsy, tsy marina raha zoatra masina mihitsy ny hoe andeha omena fampianarana manokana ianao ka izao natao mba hampahomby an'le vavaka. Ny mampahomby ny vavaka tsy asan'olombelona, tsy fiezahanao, tsy ny teny tsara lahatra. Ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminanana dia hoy ny tomponao mihitsy manao atsaro ny vavaka reo, lava reny io, makarenina. Satria ny fonareo lavitra, ny tananareo misondra, ny fonareo maloto, ny fiainanareo tsy marina, ajanony ho vavaka lavabe anareo fa makaleo aho ny tompo vakianao le Isaia toko faharoa. No zany dia tena ny vavaka tsy hoe resak'olombelona, fa ny vavaka dia fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny vavaka tsy hoe teny ihany, fa ny vavaka dia fifandraisana amin'Andriamanitra. No zany dia izao tsy tokony hipetraka aminao olona hoe za tsy mahay mivavaka de tsy resaka amin'Andriamanitra. Ny fanahy masina no mamonjy ny fahalemenao. De midiro amin'ny efitranao mangingina, na mihiratra ianao, na mikipy ianao, de resao Andriamanitra. Refenao sy ny tompo irery resahantsika io, fa hafandray raha hoe vavaka eny amin'ny altara na eny amin'ny pilipitra na na anatina fivoriana zay indray zavatra hafa. Fa enao rehefa miresaka amin'ny tompo de zao malalaka ny fonao. Tonony eo zay tononinao. Fa saingy kosa tonony izay iverinao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra aloha. Dia izay mamonjy anao ny fanahy amin'iny fahalemena. Avako malala manefy antsika ho ty vavaka ary ty rombanina toko fahavalo ty. Manefy anao tsy salasala amin'ny vavaka, manefy anao sahy ny vavaka, manefy anao tsy ho voabahan'ny fahalemena fa sahandroso mandrakariva amin'ny vavaka. Fanamasina ny hamonjy anao amin'ny vavaka. Ary iaino zay vavaka ataonao izy satria Andriamanitra mitoetra aminao. Ivavaka ary sika. Tompo misaotra anao zay. Misaotra anao no ny amin'ny fanahinao masina zay mamonjy anay amin'ny fahalemena. Ndraindray tokoa ange Jesosy dia tsy fantatray ny vavaka tokony ataonay. Ndraindray tsy hainay
satria manapehitra ny sainay a ndraindray voafetra ny takatry ny sainay raha tsy matetika mihitsy aza de misaotra Jesosy fa ny fanahinao masina mamonjy anay amin'ny fahalemenay ary ny fanahinao no mifona ao anay amin'ny fitarainana tsy azo tononona eo anatrehanao. Misaotranao azy zay tompo no ny amin'izany fanahinao masina nampitoerinao ty anatinay zany ary tsaroanay manokana amin'izao fotoanany Pentekosta izao. Dia azavelanao ampalahelo ny fanahinao masina ty anatinay zay Jesosy. Arovy. Ary ny fanahinao masina zay fanahy mahery, ny fanahinao masina zay fanahy fandresenany ampahery ray lalandava. Migadona ny herinandro vaovao. Mametraka ny fiainana eo am-pelantananao zahay tario, arovy, amasino, ampio mba hitoetra mandrakariva amin'ny fahamasinanao Andriamanitra. Manapire anay Jesosy, manapire anay fanahy amin'ny asanay isanandro. Ataovy mahavookatra amin'ny asa tsara zahay. Ataovy manana fanantenana zahay. Ataovy manana fifaliany zahay. Ataovy vita fifarana aminao zahay. Jereo leo mianatra, bahirezy tompo. Jereo leo miasa. Ome fitahina tompo. Jereo leo marary sy trano. Ary reo manana olana fanahy eo. Mety olo-tsaina, miovaha olana. Fa Andriamanitra mitoetra amin'ny mandrakariva ianao. Amin'ny naran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Mangatany ny asa ny fanahy masina mpampahery sy mpanazava anay. Amen.